fifidianana tamin'ity tontolo androany ty. Raha ny eno amin'ireo aina aman-jery na télévision zany na amin'ny Facebook zany na amin'ny seritra hafa na radio dia mampalahelo mahonena ny firenentsika. Teo anatin'ny fikarakarana ny fitavozavozana ary misy olona nanao fanahiniana mihitsy angalatra ahitsy ny fitenenana angalatra ampangalatra anao osoka tamin'ity fifidianana ity. Ary mampalahelo dia tratra teny atsehatra teny na tokony misy mpitandro filaminana raha mpitandro filaminana reny olona reny fa dia hitan'ny olona ny taratasy alefan'ny lehibeny raha ohatra marina reny zazam-baovao reny dia hoaiza zany ny firenentsika, iza no antenaitsika raha pitso manahirana zany. Eto Mahajanga dozy aho hoe zay le fa iaho napetraka tamin'ny senia indrindra tamin'ny ordonnance io hoe tsy alova hoe mijanona io fa senia moa nanazava ny heviny dia narahany izy fa mba niteneniny hoe aleo mba adio arao maso io. Za zao naheno tao Antananarivo hoe nanamafy le oveko hoe 300 nangataka certificat de non inscription tao aminay amin'le toeran'io nefa efa ho 2000 mahery no navoaka ny tribunaly. Inona zany ny pièce namoahan'ny tribunaly an'ireo zavatra ireo zava-doza anie zany tena zava-doza vetritsika fotsiny ohatrany hoe sinema an'ity fifidianana ity. Zay lazaiko hoe tena potika ny firenentsika, poteha zao fitondrana zao ny firenentsika. Faharoa zany tsika eto Mahajanga ohatran'izany ihany tsika le tsika miampy an'ireto herisetra hita ireto. Mampalahelo mety samy manana marina samy manana ny diso fa ny herisetra tsy tokony hiseho amina fifidianana nefa dia noho ny antony samy hafa misy mety manao sinema, misy ny tezitra satria mahatratra n'ilay finiavana angalatra averina mandeha fa eno nandritra fotoana maritra izy io. Rehefa nahita nyreto olona mivezivezy vaovao eto Majunga maheno any amin'ny atete anao hoe zao niala tany Amboromalanda nomaly, zao niala tany Ambonio nomaly, zao aninona ty reo olona reo azo vezivezy ny olona fa za manokana zao miteny aminareo za manana olona miaraka amiko eto tsy mipetraka eto Majunga tsy nandalo saiko ray segondra hoe andeha manao ordre de mission reo olona reo dia andeha hifidy satria tsy azo zany maninona kainy atao an'izany. Efa niteneneny tamin'io misy maly io efa namena toko zay maly io reny olona reny hafa ny asany eto efa le izy hitan'ny olona efa niteneniny io resaka hoe précaution io jereo tsy possible mihitsy zany ozy zareo tsy afaka misy précaution zany io izy io ny olona tondra kara-panondro vaovao be tratra izy io ainareo nanatota kara-panondro fotsiny tao ve zany. Ny olona mitondra kara-pifidianana efa taloha efa lany andro fanavoazana ny atao farany teo nivoaka ay reny zany le nitehiriziny lehibe ny fototany dia navoaka izy amin'izao fotoana izao. Zany rehetra zany mitambatra mahatonga an'io fijerefa ny fifidianana be ny tanana ve ny atao totondro no mandeha sarinady ny sasany no mandeha. Eto dia miantso ny vahoaka Mahajanga za manokana satria candidat eto Mahajanga mba ho tony aloha isika satria tsy mendrika an'izany Mahajanga tsy mendrika raha karaha zany tsika olo avako kely sisa de tapitra lera dia ozy aho hoe amalitsika an'izany rehetrarehetra zany dia andao tsika hifidy. Za ihany ny amalitsika andreo ratsy fanahy mangalatra mpanao sinema tsy manaiky ny safidim-bahoaka ireo satria matoa izy manao an'izany dia matahotra ny safidim-bahoaka izy. Za zao miresaka aminareo eto za dia mipetraka moramora aty amin'ny tany misy ana satria miandry ny safidim-bahoaka rehefa zany laniny dia ho laniny raha tsy lany zareo dia tsy lany zany fa maninona ny potehina ohatr'izao ny firenentsika. Ary averina maniny tena mampalahirana anahy toa misy miray tsikombakomba ao amin'ny reo atao mitantana ny fifidianana sy ny sasany any ampitandro filaminana any sy ny ratsa mangaiky ampanjakana hafa dia manao besandry eto amin'ny fireneny na eto Mahajanga io. Ka ozy aho mivahoaka androany za tsy teny aminareo hoe fidio rana fa ozy aho hoe andana antsika mifidy ampisehotsika fa tsy eketsika reny fangalarana reny karaha ady abazary sisa reny fa olon-dehibe ne zany mitantana tanàna zany olona laina ohatra ne zany andao tsika mba ampiseho an'izany vahoaka fa tsy propagande moa zao
fa ny azy zany alaheloko ny teneniko hoe ndanareo olona mifidy andao tsika avako ifidy a zay ny any otsika andreo fa na te angalatra ary olo zay zao maheno en direct tia manjary soa fa nandanako tamaraindrainy io satria la olo président fokotany manjary soa miaraka amin'ny président fokotany hafa de tsy haiko zay raha nahazo andreo io ny etsika donc kabarinao tao nahazo monindreo reo manao zay ho afaka nareo azon-draha tsisy olo-drava eto fa ozy amin'ny vahoaka fotsiny eto manao afatra moramora manjary soa reseo amin'ny fifidianana izy am'izay izy mangina satria izy a efa be tainy zavatra niraisy tsy malala menatra intsony a amin'ny zavatra zay atao satria ianao a mivarotra ny tenanao a amin'ny lafin'ny fifidianana ka zay ny a mba afatra zao zany satria mampalahelo anahy ny firenetsika mampalahelo anahy ny tanànatsika mahajanga resaka amin'ny olona nandehandeha tamin'ny maraina fa ny atoandro moa ho fanajanany vahoaka de tsy mba nandehandeha tany mihitsy a mba ahitany vahoaka tsy zany akory ny olona andeha fidina e tsy zavatra ohatry zany akory no idirana za tsy mametsiny any olona manaramaso a raha fahinao ko azy olona sendra manaramaso mahita n'lay zavatra ataon'le anankiray zany no mifanehitra zalahy de miady de eo tsika zany ny tsara ho izany diso le olona saiky angalatra ve sa le olona natratra an'le olona mangalatra tokony fitoram-panjakana hoe maninona le olona hita maso voapirofo mangalatra reto olona reto totra nijerijerena fotsiny arovana ary fa le olona matratra azy mangalatra indray ary efa nampandremy aloha zay jiaby hoe vonomaly zay mbola niteny tamin'ny OMC Tamajanga misy an'izao anie misy an'izao anie ataondreo olona candidat mpanjakana io ao ambadika ao a fa de onohono za ny président za moa no niteny onohono za ny président fa aza manaraka an'izany ao zao tenina Facebook rehetra zao ve no teneninao io izy io io izy io monsieur le préfet io izy io nareo lehibe no OMC Majanga eto io izy io nareo amin'ny tribunaly mampalahelo tanànatsika tsy mendrika an'izany tsony tanànatsika ka dia mamarana azy za de miantso mivahoaka mbola misy adin'ray sasany a ndanatsika ny fidy zay ihany ny anehoantsika raha tezitra anao raha malahelo ianao ny amalinao an'izay a de andana mifidy am'izay reo ariva reo marary monindreo lany reo afabaraka reo mety higadra nefa zay tiany vahoaka ihany a no andrisy vahoaka ny tompony teny farany aloha vahoaka alalaka ifidy a zay ny mahasoa ny tanindrazantsika zay mahasoa an'ity Mahajanga ty fa tsy mihetsika amin'ny Mahajanga tsony zao matoky anareo vahoaka ny tena am'izay teny zay a tenina miezaka ho tenin'olon-dehibe za am'izay tsy tenin'olona matahotra na malahelo fa mety tezitra malahelo amin'ny indrindra ho an'ny tanànatsika firenetsika malahelo za hoe zao ve sisa am'ty andro 4 zao de zao ve fandeha mpifidianana eto amitsika fa tsy mety zany tsy apiko kely hoe raha ohatra ve zao mizatra mitranga eto amin'ny firenetsika de izy amenareo tsika nareo no tompona ndraikitra voalohany nareo ny karakara ny fifidianana nareo tokony mitandro filaminana de melo mba nienindreo teny lazainay hoe misy an'izao anefa nareo manandamina hoe tsisy an'izany a dia tsara ny totareo tsika minakafy sola tompoko